Faly miarabanao amin'ity alatsinainy fa 7 ny volana janoary ity. Ny rapisaodiny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe mivavah tahaka azy. Araha nivavaka tao amin'ny fitoerana anankiray Jesosy, ka rehefa nitsahatra izy dia hoy ny mpianany anankiray taminy, Tompoko, ampianaro hivavaka izahay tahaka ny nampianaro ny Jaona ny mpianany. Izany teny fanokafana izany dia nalaina tao amin'ny bokin'ny Lioka 2:1. Tsy nitovy tamin'ireo mpitondra fivavahana tamin'ny androny sy ny fomba nahazatra ny olona nanodidina azy Jesosy Tompo. Ny zava-drehetra momba azy dia niavaka sy nahatalanjona. Anisan'izany ny fiainam-bavaka sy ny vavaka tononony. Ny mpianany rehefa niandry azy nandritry ny fotoana fohy dia nanantona azy indray andro ka nanao hoe, Tompo, ampianaro mivavaka izahay. Nahoana izy ireo no manontany izany ankehitriny? Tadidio fa jiosy izy ireo, ary nahay nivavaka ny jiosy. Nivavaka mandrakariva ny jiosy, nanodidina ny tempoly, ary nakasika vavaka ny fiainan'izy ireo manontolo. Noho izany, ho an'ny jiosy iray milaza hoe ampianaro mivavaka izahay dia midika zavatra manan-danja izany. Efa nivavaka araka ny tokony ho izy ireo, satria nitahaka izany ny fivavahany. Nivavaka imbetsaka isan'andro toy ny fanaony ireo, saingy nahatsikaritra zavatra hafa momba ny Jesosy izy ireo. Hitan'izy ireo fa nandaitra ny vavaka nataony. Nahatsikaritra vokatra izy ireo, nanan-kery ny teniny. Ny zavatra nitranga rehefa niteny Jesosy. Wow! Rehefa nivavaka Jesosy dia tsy tahaka nivavaka nahazatra. Toa tena niresaka tamin'ny olona niaino azy izy. Tsy mbola nahita ny mpitondra fivavahana ny vavaka toy izany mihitsy izy ireo. Ary vao maika nahavariana fa toa namaly izay niresahan'i Jesosy. Satria naneho ny valin'ny vavaka ireo ny fiainany. Izany mahatonga ny mpianatra na hoe mpampianatra ampianaro mivavaka izahay. Nampianatra azy ireo ny vavaka Jesosy, ary nianatra ny vavaka toa azy izy ireo. Rehefa mandalina ny filazantsara sy ny boky ny asan'ny apôstôly ary ny epistily ianao dia hitanao fa tena nianatra ny vavaka toa an'i Jesosy tokoa izy ireo. Tamin'ny alalan'ny asa soratra izy ireo no nampianatra antsika hivavaka tahaka ny nampianaran'i Jesosy azy ireo izy ireo. Ankehitriny mivavaka tahaka an'i Jesosy koa isika, ary manana vokatra tahaka an'i Jesosy. Alleluia! Rehefa mahafantatra vavaka toy izany ianao dia ho tianao ny mivavaka. Ho tsapanao fa tena afaka mitondra fiovana ianao, ary mahavita zavatra amin'ny alalan'ny vavaka. Lasa fitaovana mahery vaika ny vavaka mba hanatanterahana sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao